Toerana zava-mahadombelona héroïne mpianatra ny ankamaroany manao azy eto amintsika. Seni HCC mpitondra fanjakana mitady anangana teteza mita mba hifikirana seza. Noho ny ataony mpitondra fanjakana mampanainy ho avy ny orinasa afakaba amin'ny taona 2024 UNIGEUFP. Faltafaraka aminao indray tombokilasy tombovavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Manatitra ny araba no manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika mbola miteraka resabena nivon'ny fiarahamonina rehetra eny hatramin'ny androany ny momba ny filazan'ny filohan'ny seni fa tsy afaka natanteraka fifidianana raha tsy ampy ny vola eo ampelatanan'izy ireo. Ny volavolan-dalàna ifeny teti-bola-panjakana nefa efa landy teny anivon'ny anteny meram-pirenena mampametra ampantanina hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ny fihetsiky ny seni sy ny mpitondra fanjakana ary ny HCC indy. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola. Mandeha ny resaka fa mitady fomba ananganana teteza mita vaovao ny mpitondra ankehitriny. Toa manamafy izay ayay sy resaka mandeha izay ny fanambarany ny filohan'ny seni teo anatrehany mpanao gazety fa tsy afaka iroso amin'ny fanatanterahana fifidianana izy ireo raha tsy ampy ny teti-bola eto miasa. Tsy ampy anatanterahana fifidianana matsy ny sorabola voasoratra ao anatin'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 ary na ireo mpamatsy vola mahazatra azy dia tsy mbola nandrenesam-peo ny amin'ny vola anampiny any Madagasikara anatanterahana fifidianana ka mahavelona ayay. Ry zareo nga manao mitady azy mety mampieritreritra tokoa reny fitenin'ny présidentsy ireny satria ohatra milaza zany hoe tsy voatery ho atao io fifidianana io dia nitatra indray zany izy kefa ny olona moa fa mailo fa elo zay anatin'ny fanoerana ny teniny lazay fa ny fanoerana no mitady seza nefa ry zareo nitady fikotra amin'le seza na anao fifidianana zay zara fa vita hoe dia zay ao ny ao fa dia ataovy ao nefa raha misy lahara-pahamehana aloha miaraka amin'ny sosialim-bahoaka zao dia ny lahara-pahamehana dia ny fifidianana madio mangarahara ataoko hoe manara-penitra ohatra ny fenitra amin'izao fotoana zao nefa dia hita sy tamin'ny taona 2024 rehefa avy roa eny maherin'io neny nampiasaina tamin'ny resaka présidentielle dia zao hoe vola 45 milliards no atao dia zany avy amin'ny mandeha milaza fa sady tsy masaha ny seni mamoaka hoe reto ny ilaina tompoko ary fifidianana reto ny tsy maintsy atao satria zay no hoan'ny lalàna tsy mbola nahenao seni ny teny an'izany fa dia miara-manontany amin'ny vahoaka hoe inona moa zany ny fifidianana ho atao anatin'ny vola men'ny exécutif iny hitantsika an'izany hoe aiza fahaleovan-tena n'ity seni ity rehefa tenenina an'izany moa ry zareo ohatra ny sady tezitra amin'ny angasy asy fa dia mivandravandra eny foana fa tsy mahaleo tenany iny reo fa dia manaraka efa fotsiny. Manamafy ny ayain'ny mpanohitra ihany koa ny fangina ny HCC manoloana ny fihetsiky ny seni sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Asa dia nao la de finance rectificative rehefa terenin'ny olona nga terenin'ny firaisamonim-pirenena sy ny hafa eo izy dia zay izy vao hetsika fa amin'ny mahafanjakana zay adidiny voalohany zany satria any amin'ny volam-bahoaka averina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny lalan'ny fifidianana zay ny républicaine tsika amin'ny tanany rafitra démocratika dia tokony anaja an'izany zay lazay koa hoe eo le lalàna fa mifanjakana zany tsy manana finiavana mihitsy ampiseho an'izany marina manana fahaserana antsika fa tsy androany eny ny fitondram-panjakana mahafantatra hoe anao fifidianana misy zavatra efa azo natao meloha ohatran'izany ireo fonty fa tamin'ny heritaona tokony azo natao fa tsy nanao ninina izy dia zao volandray ny resahana dia hoe ahembotra io zany rehefa tsisy vola dia andika lalàna foana zany ka aizany HCC amin'izany tsy miteny tsy mivolana zay ny manahiran'io hoe misy crise de confiance mihitsy eto ary mahatonga an'le izy ny tsy fampitokisana dia fomba fihetsika ilay senisy ny HCC eo amin'lohany ny hitsin-dalana tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpanatanteraka manomboka any amin'ny présidence zany any amin'ny premier ministre zany dia tsy hitanao tsisy mangarahara tsisy ninona fa dia mandeha ho azy fotsiny eo. Amin'ny mahafilohan'ny antenemeran-dolona teo aloha an'Andriamatory Rakotovao dia miantso ny mpitantana ny antenemeran-dolona ankehitriny ny tenany andoha ny karama ny piasa tsy mendrika ny piasa malagasy toy ny piasa ny sena ho izy ny tsy omena karama fanampanazavana eo amin'ny sariny Toky Ramarola. Nanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny filohan'ny antenemeran-dolona andoha ny karama-piasa ao amin'ity androm-panjakana ity ny filohan'ny antenemeran-dolona teo aloha Andriamatory Rakotovao.
Ratsaivina teny grevy ireo mpiasa fa tsy voalohany karaman'izy ireo nanomboka tamin'ity farany herinandro lasa teo. Maniry moa ny teny an'izy fa mampalahelo any mpiara-miasa. Mampalahelo ary za mino fa ivany olana satria karamana mpiasa zany ane zavatra charge obligatoire izy fiteninany. Fa manomboka janvier anao dia fantatra hoe raha le budget tamy 2021-22 zany narafitra 2021 dia fa fantatra zany fa reto nisan'ny karamana mpiasa ao. Fa lasa izy le vola fa maninona kosa manao an'izany. Raha ohatra tsy ampy ny ministère finance tamin'ny loi de finance dia tokony tamin'izany efa niteny tsika fa dia manaminsy manantena fa manahirana ty fitondram-panjakana ty hatrany raha ohatra ny vola menireo anay tamin'ny 2024 vao nitondra fitondrana moa izy dia nikatsana ny be da be tao le anay fa mba niezaka zay mba tsy siny zany satria mampalahelo ane le olona zareo malalany ao anatiny fa ny azy dia ozy hoe ny charge obligatoire kosa karamana mpiasa zany zany tsy tokony ho angatahany zany tsy tokony isy grevy zany vao mandeha fa zavatra matoa izy miasa dia mba andray karama ohatra ny rehetrarehetra dia mino aho fa mba hitan'ny fandaminana zany ny ao amin'ny senazy satria anisany malahelo ao mijery hoe mifandrirotra oatra zao rariny ny mpiasa rariny loatra mihitsy tsy izy ny tompony andraikitra amin'izany tsy problema zay any amin'ny finance sy ny sisany fa problema mpitantana zany mpitantana no mijery mitsinjo ny aoriana hoe ahoana ny karamantsika mandritra ny taona ity dia misy manantena fa olona mana président misy président misy questeur misy bromaritra ao mba handamina an'izany fa efa reto mpiara-miasa ny fitondram-panjakana manao asa fanjakana reto rehefa tsy tazenova azy dia maninona ny mpiasana institution olona mpiara-miasa ny institution ankehitriny no tsy andray karama manahirana be mitezava vetina mandeha raha ny vola menandry zareo tsy faly ny teny an'izany sy ny vola niainanay tao tamin'ny 2024 telo amby enimpolo ane ny sénateur tamin'izany be lavitra ny ao amin'ny sena amin'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny taona zany nitondrandry zareo reo ka maninona ary ahoana ny fomba fandaminana zany ny fandaminana an'izany mino andre mato filohany antenimiarandolona fa andamina amin'izany ianao fa mba institution kelezana iny io nietretin'ny filoham-pirenena ho ravany io fa tsy isy ilana azy tsy ny ravany le izy dia anjaranareo mba mametraka amin'ny toerana zay misy azy anio antenimera andolona io. Naemitra amin'ny iraika amin'ny 3 janoary ny fitsarana ny Mahery Lantomanandafy io nodidina avoaka ny fitsarana androany rehefa niakatra teny amin'ny fampanoavana ny tenany miteraka ayay ho an'ny fianakaviana izany raha nambara ny vadiny hatramin'izao ihany koa tsy mbola nivaly ny fangatahany fianakaviana mitory ilay teratany vahiny izay nambara ny malama fa tomponantoka tamin'ny raharaha famatsiana bala sy basy avitra Sondrepesy-Mano Randriamalala. Ny 3 septambra teo nahiditra ponjavonjy maika teny tamin'Oro Malama na Mahery Lantomanandafy noho ny ampamoaka nataony tamin'ny tambazotra tserasera Facebook fa misy teratany vahiny mamatsy bala sy basy ho andalo. Niverina nalaina ambava ny 20 novambra teo ka ny fanaparitahana ny sary ny valizan'ny filoham-pirenena tamin'ny tambazotra tserasera indray nanaovana fanadihadiana azy. Ratsaivina olona misy 20 no voaroaro tamin'ny raharaha io. Mpiasany amin'ny saranam-piaramanidina Ivato ny roa, lehilahy iray teratany malagasy mpamily fiaran'ny ambasady any Frantsa ary olona 17 hafa. Tsy anisan'ny voantsy natao fanadihadiana niaraka tamin'ireo olona ireo Mahery Lantomanandafy. Notazomina ponja any Antsefa ilay mpamily fiara raha toa ka nomena fahafahana vonjomaika ny ambiny. Androany, niverina niakatra teny amin'ny fitsarana ny raharaha, nivoaka ny didy fa miemotra amin'ny iraika amin'ny 3 janoary indray ny fitsarana azy. Tsy tonga teny amin'ny fitsarana ny mpitory azy izay voalaza fa tsy naharay taratasy fiantson'ny fitsarana. Naverina ena tamin'ny mora avy hatrany izy androany. Any no ankalazan'ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona, miaraka amin'ireo olona mbola voatazona ponja hatramin'izao noho ny fanehoan-kevitra anaty tambazotra Toandry Stanley, mbola ny hatranomaizina akory mbola rajona, voarohoroana no tona ny fiandrianam-pirenena. Iberija izay tsy ahitana tohiny hatramin'ny androany na dia efa maro aza ny fangatahana nataon'ny fianakaviana ny hanomezana fahafahana vonjomaika azy. Ny 12 Jolay 2024 no tanana ponja ihany koa Roly Mercia, ministry ny serasera teo aloha, tondrona honana rama olona anankirotana teny Ambohipo ny 13 Jolay 2024 izay nitaky ny famohanan'ny Berija izay tafiditra ho manohitohana ny filaminana anatin'ny firenena ihany koa. Maro ireo tsirariny eto amin'ny firenena raha ny fahalalana no tedavina fanagadrana ny setriny. Kapoka n'ity fitondrana ity rehefa tsy mitovy fomba fijery aminy.
tsy misy adevitra tsy misy andrasoandraso fa vetivety de milatsaka ny didy miara-mahita ny rehetra tato anatin'ity fitondrana ity no nahitana ireo skandale be indrindra tsy fahita tato anatin'ny 10 taona be ny fandikan-dalàna fitondran-tena tsy mendrika fanararota-pahefana fanodikodinam-bolam-bahoaka kolikoly avolenta sy ny maro mihoatra lavitra noho ny antony anagadrana ireo olona ireo kanefa tazany-potsiny pirofo mitohaka amin'ny teny da ny zava-misy ankehitriny fa voatoitohana ny fahalalana maneho heva satria ireo samy joro sy miteny amin'ny fahamarinana indray no atao izay hampanginana azy amin'ny fomba rehetra. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay atrany ny fitondram-panjakana izay tompon'antoka voalohany amin'ny fiainam-pirenena tsy izay tena tondry samy manao izay daniny kibony rehetra amin'izao fotoana izao miteraka fikorotanana maro samihafa izany ary manalavitra hatrany ny fampandrosoana mila mifohy amin'ny torimaso ny malagasy indrindra ny olom-pirenena andraindraikitra feno amin'ny fiainam-pirenena ho ny fandarana miara-manonja-androany fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tokitra marolay. Fitondram-panjakana tsy mahafantatra ny tena laram-pahamiaina ho an'ny malagasy no misy eto. Vola tsoko tsy forohana amina lavitrisa no atokana namboarana arabe mikodana. Ny malagasy anefa maty mosary, tsy manan-kialofana, manoloana ireo adi-tsaina sy adi-piainana hatrehiny. Mivarolavo, manatao foana, satria tsy manan-kianterana intsony raha malagasy. Takonana ao anatin'ny fisehosehoana, atao ankoso-bolamena ny fahantrany malagasy ankehitriny. Hita sy mibaribary anefa izany ary maharary toy ny vaniakandriny. $1 miliara latsaka kely no sandan'io autoroute Antananarivo Toamasina io. Izany hoe 1.7 lavitrisa ariary malagasy. Ireo lalam-pirenena tazany potsiny ny fampitehany, tsy misy fanamboarana sy fikojakojana na efa nanaovana antso fanairana foana aza. Raha hijery ny lalana amin'ny trano eto Madagasikara, Ikongo 14 kilometра manahoana ny tany lalana tany maninona tsy reny aloha no atao atsaraina satria any efa fantatra fa misy vokatra tokony vokany misy kere any amin'izao fotoana izao maninona tsy zany aloha mijerena raha me voanao vola ihany fa tsy tia lalana sokafany tia izay tsy fantatra hoe nahoana hoe ho vita rovina fa tsy atrehana aloha ny olana amin'izao fotoana izao mainty rano lala mainty rano enjany zany fa tena tany mahavokatra ny tany afaka iompiana tsara fa noho ny aratsy ny lalana dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary tadio tsara fa any amin'ny toerana ikony misy any Tsimorolso be milagy izay mamokatra ny atao hoe menaka mavezatra amin'izao fotoana izao ka ampiasany ny ao Antsirabe ao amin'ny kotana ao Antsirabe entina mikarana herinaratra izay amidy ho an'ny jirama satria tsy ampy ny herinaratra vokany jirama anampiana ty jirama edina amin'ny délestage ty maninona tsy zany no atao aloha. Mila mijoro ny malagasy ka handray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena, indrindra ny fiomanana amin'ny fiatriana ny fividianana ho ihany ny fanazavana. Tsy maintsy ataon'ny rehetra aloha ny misoratra anarana anaty listim-pividianana. Mbola manana 20 andro anatanterahany ny rehetra. Tsy tokony raviravin-tanana intsony isika. Mila mifanohana, mifanampy sy mirahina. Ialana amin'izao fanampitehana amin'ny endriny maro ny firenena sy ny malagasy izao. De tokony tsy maintsy hisoratra ao anatin'ny listy mpifidy itsika rehetra mba tsy hatratraran'ireo atsika itsony amin'ny 2023 sy 2024. Efa raha malala inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe efa makay amin'ny fitsokan'ny rivotra amin'izao fotoana izao amin'izao ireo zavatra ny iaina vaoaka amin'izao malagasy izao dia izay ny tenenako hoe tsy manaitsony isika fa tsy maintsy misoratra ao anatin'ny lista mba tsozaotso ny fiainantsika fiainana vaovao tena mba ao anatin'ny atao hoe tsy mendrika amin'ny malagasy misy azy amin'izao fotoana izao fa ataonao fa sendran'izay mpitondra tsy mahafantatra izay ilay tena tsy mahatsapa ny fahorin'ny malagasy fa tsy afa-tsy ny opposiny ihany sy ny manodidina azy ihany dia izay ny teneniko hoe tsy maintsy misoratra ao anatin'ny listy mpifidy ny antoko tiako Madagasikara rehetra zay olona ao anatin'ny antoko mpikambanao sy ny olona mpiaradia aminy. Fotoana izao andraisana andraikitra, tsy andraisana na inona na iza fa isam-batan'olona mihitsy no mila mijoro sy manapa-kevitra amin'ny hoaviny.
Vaovao manodidina ny fahasalamana miparitaka ny zava-mahadomelina eto amintsika ankehitriny. Atao anaty ny efa-bolana lasa dia mitotaly 700 ireo marary vokatra izany no tsaboina teny amin'ny hopitaly loterana Ambobao. Azo tsaboina tsara izy ireny saingy ilana ny fanaraha-maso ny tanora ankehitriny momba ny fidorohana sy ny fikanondoha amin'io hoy ny mpitsabo toksikomanina tetsy amin'ny hopitaly loterana Ambobao androany. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. 700 no isan'ny lehilahy raha 12 no vehivavy. Izany hoe 700 no isan'ny olona tonga mitsabo tena noho ny fitsindromana zava-mahadomelona etsy amin'ny hopitaly loterana Ambohibao. Antotalisana nomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Novambra lasa teo. Mpianatra avokoa no ankamaron'izany raha ny farazavana. Raha ny tao anatin'ny volana Jolay, Aogositra, Septambra, Oktobra efa mahatratra amin'ny 300 zao ny olona no tsaboina vokatry ny fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelona. Ny betsaka indrindra amin'izao fotoana izao dia ny mahery indrindra ataontsika hoe héroïne. Héroïne efa mihoatra ny atsasaka ireo zany dia héroïne daholo. Dia ao moa ny toaka, misy ny mampiasa cocaïne koa efa misy na dia mbola teo azo lasaina vitsy, dia ao koa ny rongony tsotra izay foana. Fa raha fehezina zany efa ao atsasa manilana zao dia héroïne daholo. Amin'ilay héroïne indray zany ny betsaka fampiasa zao dia ilay mitsindrona tena betsaka, fa misy ihany ilay mifoka héroïne sy mievoka héroïne fa vitsivitsy iny, fa ny tena betsaka amin'ilay héroïne amin'ilay atsasa manila teo zany dia mitsindrona daholo. Ny ao amin'ny salan-taona indray dia any amin'ny 20 n'ireo olona ireo dia ao amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. Fa misy ny latsaky ny 20 taona, misy 12 taona, 17 taona, dia misy ihany koa mihoatra ny 70 taona hatrany amin'ny 70 taona ka hatramin'ny 80 taona zany ny saina teo anatin'izay volana vitsivitsy mihoatra ny 12. Ny betsaka zany dia amin'ny 20 ka hatramin'ny 70 taona. Misy dingana telo no araina raha hitsabo tena mahakasika ny toksikomanina ary maharitra herinandro ny dingana iray. Manodidina ny 5 hetsy eo kosa ny totaly ny fitsaboana. Ny dingana voalohany fampisarahana, ny teny frantsay sevrage. Ny dingana faharoa fanarenana, réhabilitation. Dia ny dingana fahatelo atao hoe post-cure aorianan'ny fitsaboana zany. Ny sevrage dia fitsaboana an'ilay olona rehefa tonga eo ilay marary na izy resy lahatra fa tsy hiala hisaraka amin'ny zava-mahadomelona na izy entin'ny fianakaviany matetika dia mandalo an'izay sevrage zay. Dia mampiasa fanafody zany zay ohatran'ireny marary rehetrarehetra reny izy dia asiana sérum, asiana fanafody mba tsy hanana ny fanaintainana sy zay arakaraka ny fisehoan'ny aretina eo zany nanaovana azy an'ilay fitsaboana. Zay ny dingana voalohany. Iny mety maharitra herinandro, 2 herinandro, mety mihoatra an'izay 3 herinandro arakaraka ny fisehoan'ny aretina. Rehefa mitsara izy zany dia vita zay ny sevrage na fampisarahana. Zay ny dingana voalohany. Fa ny dingana faharoa indray ataona hoe réhabilitation, fanarenana. Io zany amin'ny fomba fitenenana ara-medikaly atao hoe psychothérapie. Taizana zany ilay olona hiaina amin'ny fiainany tsy misy zava-mahadomelona. Dia fanarenana azy zany fitaizana ara-tsaina sy ara-panahy. Dia mbola mety mitohy ny fanafody io maharitra 3 herinandro. Dia amin'io zany tsisy garde malady, tsisy mpiandry marary intsony fa zahay no miandry azy miaraka amin'ireo namana izay miara-tsaboina aminy. Dia vita ireo dingana roa voalohany ireo dia mamonjy ny atao hoe post-cure izy aorianan'ny fitsaboana, aorianan'ny fanarenana. Isaka sabotsy izy miverina aty anaovana fizahana, anaovana vondrona, fampiresana inona ny olana ny mba tsy hiverenany amin'ny zava-mahadomelona intsony. Isan'ny faritra ahitana tena fiparitana io eto an-drenivohitra raha ny angom-baovao izay natao ny etsy 67 hektara atsimo, Nosy-be, Andavamamba. Miparitaka ny héroïne eto amintsika ankehitriny. Antony maro no mahatonga ny tanora eto amintsika mitsindrona izany. Raha eo amin'ny sokajinasa indray manko zany ijerentsika an'izay raha ny sokajinasa zareo zao dia tena tsy mifidy, fa misy ny mpianatra étudiant filazantsika azy mihoatra ny tsy atsasa manila aloha fa mibetsaka an'iny aloha zany amin'ireo dia mpianatra étudiant na mpianatra amin'ny CEG, lycée, université. Dia ao daholo zany sokajin'izay. Ireo zany tena betsaka indrindra. Dia misy ny olona manao asa tenany
fonction libérale zany. De misy koa ny mpiasa amin'ny mpiasa privé, de misy koa ny fonctionnaire. Ary reo rehetrarehetra reo matetika raisitsika fonctionnaire de tsy fidy karazan'olona mihitsy. Misy mpanabe, misy mpitandro filaminana, misy ny rehetra karazan'olona rehetrarehetra hita eto daholo zany zavatra zany. Ny fonction libérale koa de misy asa karazany rehetra mandray an'le zava-mahadomelona daholo. Tsy maintsy tsaboina ara-batana ireo marary, tsaboina ara-panahy ary ara-tsaina. Dingana tsy maintsy lalovana izany. No mafisy ny mpitsabo ity hatrany, fa ao ireo marary matsapa-tena fa efa reraka no tonga eny an-toerana. Ao ny entin'ireo fianakaviany, misy mihitsy kosa ireo lasadala, ka ireo mpitandro ny filaminana no tonga manatitra azy mba ho tsaboina. Saingy tsy maintsy jerena ny olona tena akaiky azy aorian'io raha ny fanazavana trany. Iverenantsika kely ny pejin'ny politika rehefa nahiditra amponja ilay mpamily ny fiara izay nitaona azo sarobidy tany aloatra, dia fantatra ihany koa fa ny vadiny sy ny taleny kabinetra ny Ramatoa Solombavam-bahoaka voatonona fanany mialala ity fiara ity no natao fanadihadiana teny amin'ny PAK mamenatra tanteraka ny zava-misy hoy ny Solombavam-bahoaka Brunel Razafy-Tsanjofa. Germaine Omenjanary no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Pressy. Natao an'izany lalàna eto Madagasikara. Tena tsy maty manota ve ny Solombavam-bahoaka satria manana zotsy azo enjehina. Fantatra ihany koa mantsy izao fa ny vadin'ilay mpamily sy ny taleny kabinetra ny Ramatoa Solombavam-bahoaka izay voatonontonona tamin'ilay raharafy tomana azo sarobidy tany aloatra no natsony teny amin'ny PAK. Ilay Ramatoa Solombavam-bahoaka milamin-tsaina na tsy niatrika ilay fanadihadiana teny amin'ny Bianco aza. Manahiran-tsaina ny mandinika ny zava-misy ankehitriny. Hoy kosa ny Solombavam-bahoaka IRD Brunel Razafy-Tsanjofa. Ary mamenatra ny maheno resaka eny amin'ny tambajotra na resaka avoaka amin'ny mpanao gazety fa hoe misy Solombavam-bahoaka voatonontonona, misy Solombavam-bahoaka voatohitohina amina raharaha ohatran'izao. Fa za te handeha lavidavitra kokoa satria amin'izao fotoana zao ange nasehatra amin'ny antanatohatra samihafa indrindrindrindra fa ny fahefa-pitondrana dia ahenonao kolokolo daholo, ahenonao fitaraina ny olona. Dia zany mieritreritra hoe sao dia mba le rafitra mihitsy no tokony hodinihana mifanaraka ny filatsika sa tsy mifanaraka, na le mpitondra mihitsy no tsy mahafehy intsony ny fitantanan-draharaha ka tokony hieritreritra na andraisana fanapahan-kevitra. Mampieritreritra ny tenin'ny mpanina, mety ho raisiny sasany maivamaivana zany resaka zany, nefa rehefa dinihana amin'ny fomba matotra dia ohatrany lasa saina ihany ny tena hoe sao dia tsy madio tanana daholo ary za eto anatin'ny fitondrana, sao dia tsy madio tanana daholo ary ny tompon'andraikitra rehetra ka ahafahan'ny teny hoe zay tsy nanao diso na zay tsy nanota taminareo reo no ka mienjika le olona anankiray tononona androany ho anahy. Dia zavatra tokony ampieritreritra ny rehetrarehetra mihitsy zany, fa tsy tokony ho raisina amina ala lezera ozy ny vazaha, tsy tokony ho raisina amina fomba maivana na tsinotsinona, fa mampieritreritra zany hoe ty tanako ty ve misy raha, ty tanako ty ve maloto, ty tanako ty ve maninona izy ty. Tokony fantany mipetraka amin'ny tompon'andraikitra rehetra zany, na olom-boafidy na olom-boatendry. Ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena izao no antony ilana ny fikonan-doha na ny fampidiniha ny hery rehetra eto amin'ny firenena. Hoy ny nambarany, ny fototra itondran'ny vahoaka ny firenena mihitsy no mila fampidinihana ka ilaina ny hevitry ny vahoaka, fa tsy ny mpitondra ihany no afaka manao izay tiana atao. Vaovao ny toe-karena mampanainy ho avy ny orinasa Afakab eto Madagasikara amin'ny taona 2024 hoy ny GEFP na ny Groupement des Entreprises Franches et Partenaires no ny ataony mpitondra amin'ny fanovandalana arak'izay tiany atao. Eo ihany koa ny olana eo amin'ny angovo sy ny maro hafa. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Kitikitian'ny mpitondra arak'izay tiavana azy ny lalana mifehy ireny orinasa Afakab ireny eto Madagasikara. Eo ihany koa ny tsy fitoniana ara-politika ary sakana goavana ho an'ireo mpampiasa vola eto amintsika ny resaka angovo izay ara-mahita ifampitehany orinasa JIRAMA io.
mampanaraka izany ny ho avyny orinasa fakaba amin'ny taona 2024 hoy ny filohan'ny GEFP na ireo vondriny orinasa afakaba. Eo zany aloha le instabilité juridique izany fanjakana ovana ny lalàna mifehy ny zone franche dia ahena arak'izay le tombontsoa ahafahana misitin'olona andraraha eto amintsika amin'ny ankapobeny koa manahirana ohatra zao ny resaka angovo eto amintsika non seulement izy lafo fa raha ohatra ve azo vinavinaina hoe isy 100 000 emploi miforonina ao anatin'le tsena vaovao afaka hositomontsika izay aiza ho aiza ny toerana sitsika sy ny angovo hoentin'ny olona manao azy satria ny mpifaninana amintsika raha tsy resaka afa-tsy Kenya raha tsy resaka afa-tsy tany sasany manodidina antsika izay manao agoako dia plutôt clé en main no ny fanjakana toerana izy efa afaka tonga dia sana subventionner ny énergie sy izay ka eto amintsika moramora kokoa le lalàna ahafahana misitona ny olona hiasa ao amintsika nefa ny antsika izay voakitika izay lalàna izay dia sahiran-tsaina zany ny olona mpisehatra ao anatin'ny orinasa afakaba satria dia manjary tsy misalasala ro mpampiasa vola ho avy ampiasa vola eto amintsika na dia misy ary izay lazaintsika hoe opportunité azo hosotrahany zay eto Madagasikara raha tsy resaka fa tsy ny textile raha iresaka ny tiky indray zahako eto amintsika dia misy eo amin'ny 520 tapitrisa tsika malagasy etsy Maurice 10 tsy ray tapitrisa ny olona fa ao Maurice misy 30 000 poste na call center raha tsy resaka call center ny fitopolo isan-jaton'izay ankizy avy eto Madagasikara no ampiasaina tsika nefa ny tsara kokoa ny connexion internet noho ny etsy Maurice eto amintsika nefa 12 000 emploi ny call center tsika zao miresaka zao tiako lazaina amin'izany zany efa maninona moa tanàna kely itsy afaka mampiasa betsaka kokoa noho itsika nefa fantatra dia fantatra ny filana arak'asa eto amintsika dia maninona satria tsy mazava le lalàna satria ro call center dia ho teren'ny fanjakana koa izy ao andoa 1% ny chiffre d'affaires hoe droit alohan'ny artec izay etra efa alain'ny artec any amin'ny Orange sy ny anina satria mampiasa internet nefa tsy mampiasa internet ny call center fa mampiasa internet ohatran'ny olona ohatran'ny orinasa rehetra ihany ahafahany manatanteraka ny asa. Ankoatr'izay dia ifarana amin'ny taona 2024 ny fifanarahana eo amin'ny AGOA sy ny firenena malagasy ary efa miroso amin'ny fifampiresahana ny GEFP. Ratsaivina dia niala teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ny AGOA noho ny fanonganam-panjakana izay nataony Andry Rajoelina ary mbola misy amin'ireo orinasa niala ireo no mbola tsy miverina eto Madagasikara hatramin'ny androany. Ny asa zany amin'izao fotoana izao dia efa nanomboka tamin'ny volana Jona teo ny négociation na ny fifampirarahana amin'ny gouvernement américain mba hamerenany an'ilay AGOA indray mandritra ny 10 taona après les clôtures amin'ny 2025 zava-dehibe zay ho antsika satria efa mananika ny atsasany ny fanondranana antsika maka ny lamba ato amintsika AGOA daholo tiako lazaina amin'izany zany ny fijanonan'ny AGOA dia mety hitarika fahaverizana azy raha tsy ohatra akaiky kely rehefa voaroko atao amin'ny AGOA antsika tamin'ny 2009 ny 100 000 emploi very mbola tsy tafaverina daholo satria lasa le entreprise naketsy Ethiopie dia izao ny Etiopiana sahirana tokony haverina eto amintsika fa tsy vitantsika ny namerina azy. Tosa androany moa ny fivoriana ara-potoana ny GEFP nanaovana tatitra ny asa vitan'ity fikambanana ity tamin'ny taona 2024 ary ny mpanjinana sahady ny taona 2024. Mitotongana ny toe-karena eto Madagasikara raha oharina amin'ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Sahara io nambaran'ny filoha lefiparitry ny banky iray isam-pirenena aty amin'ny faritra atsimo sy atsinanana Afrika mitsidika eto amintsika. Nambarandramatoa Victoria Kouakoua fa avy telo endry ny fitotongana ny toe-karena i Madagasikara. Anton'izany ho izy ny fiainan'ny fidiram-bola amin'ny fanondranana sy ny fampiasam-bola tsy miankina izay miteraka fiainan'ny ari-karena faobe hatramin'ny 7.2 isan-jato ary 5.9 isan-jato ny fidiram-bola ny sambatan'olona. Araka izany
olona efatra sy roa tapitrisa fanampiny no latsaka ambany tampahantran iraisam-pirenena ny taona 2024 raika amin'ny 20 faingo 900 ny tahan'ny fahantrana izay manam-pirofo aloha laharana amin'ny firenena manitra indrindra isika ao anatin'izany ary traheferana ny fijanonany Ramatoa Victoria Koakoa eto amintsika ka mifanana rampitso ny fanaramaso ataony ity Iraky ny Breton notsay ity. La fomba vaovao hafa fa ankoatra ny tsy fisiany mangarahara na fahitany vahoaka ny tamerina andraikitra dia antony mahatonga ny mpandohetra tsy mahavita ny andraikiny ao anivon'ny komina ihany koa ny fahasahiranana maro lavy ho an'ny komina Lasora dia isy ny firosoana ny fandoavan-ketra ara nomerika tetika azy izay nampafantarina androany tena toerana Germaine Oenjanary sy Mathieu Princy. Ny ena ho 100 ny tahany fandoavan-ketra ho an'ny komina Lasora ny taona 2024 iny. Miakatra kely fotsiny io tarehy marika io tamin'ny titona ity raha ny fanazavana nataon'ny ben'ny tanàna. Antony maro no mitarika izany. Eo ny tsy fampina arabola ho an'ny tokantrano ka mamparisarisa ny mpandohetra. Raha eo ihany koa ny tsy fananana fotoana noho ny asa mandraraha maro ho an'ny mpandohetra. Iroso amin'ny tetikasa fandoavan-ketra amin'ny alalan'ny mobile money noho izany ny komina raha ny fanazavana. Miditra ao anatin'ny digitalisation zahay izay atao hoe projet iarahana amin'ireo mpiara-mimbona antoka ka ny zavatra atao amin'izany aloha zany dia ny fanisana indray ireo mpandohetra rehetra eto amin'ny komina Lasora ary ny fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjika moa zany eo amin'ny resaka informatika ny fampiasana ihany koa ny fandoavana ny hetra amin'ny alalan'ny mobile money zany satria anisan'ny olana ray goavana tsy ahifan'ny olona ny hetrany ny fivezivezena zany na ny atao hoe tsy fananany olona fotoana makety amin'ny komina manefa zay hetran'izay ka hiezaka zany zahay mba analefahana zany ny fandoavana hetra mba ahafahan'izy ireo ohatra hoe amin'ny mobile money dia efa afaka mandohana zany hetra izany. No mafisy ny ben'ny tanàna ny Alasoratrandy nandritra ity fotoana ity fa tsy misy fiovana ny hetra alohan'ny vahoaka hatramin'izay. Betsaka mantsy hoy izy ny olona any amin'ny komina hafa no mitaraina ka miteraka fanontaniana ho an'ny mpandohetra. Natao ihany koa ny firosoana amin'ny tetikasa io mba hanamaivanana ny mpandohetra. Pejy fanatanjahantena nandiso fanantenana ny malagasy indrindra fa ireo mpankafy fanatanjahantena ny tsy firarahin'ny fanjakana ireo atleta malagasy tsy afaka nandray anjara tamin'ny lalao CJSOI any Maurice. Resy tsy miady ny malagasy satria tsy afaka mamonjy ity lalao manandanja aty amin'ny ranomasimbe Indiana ity. Asinandria Malala, Toky Ramarula. Tsy nisy tao anatin'ny 10 taona izany hoe Madagasikara tsy manatrika ny lalao CJSOI izany. Tsy fantatra mazava ny antony tsy nahafahan'ireo atleta malagasy nanatrika ny lalao CJSOI izay totsaina any Maurice nanomboka omaly. Forfait ho azy Madagasikara mahalona io fahabangan-toerana io. Ny mpitondra malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanatanjahantena no tompon'andraikitra voalohany amin'izao fahafahambaraka azon'ny Madagasikara izao. Lalao manana ny lazany ity CJSOI ity ka nahatonga ireo atleta sy federasiona maro nanomana roa taona mialoha kanefa izao tsy norarahin'ny mpitondra izao ka dia tsy afaka miaro ny vonaim-pirenena. Tena malahelo satria hatramin'izay hoe nidirana tao anatin'ity sehatra ny fanatanjahantena ity zany satramin'izay nahatsiarovana tena hoe tao anatin'ny tontolo io dia minandray anjara tamin'ny CJSOI foana isika. Ho an'ny izay mety mbola tsy mahafantatra dia ny CJSOI dia findronana firenena 7 eto amin'ny ranomasimbe indiana miteny ny teny frantsay. Moins de 17 ans rehefa miresaka CJSOI zany isika zany hoe ireo taniketsa mihitsy ireo taniketsa volavolaina ireo taniketsa izay everina fa ho avin'ny fanatanjahantena no voakasika izay dia indrisy moa hatramin'ny fotoana farany na famplazana raha zany mbola tsy misy fa dia izay fotsiny hoe tsy mandeha mbola tsy misy zany fampafantarana tsy misy famplazana mialoha. Tena misy fiantraikany lehibe amin'ireo mpilomano ilay izy satria arak'izay teneniko izay hoe mbola ankizy ireo mbola zaza ireo roa taona ireo nanomana an'io
fifaninanana io tsy piako manokana ny eto anivon'ligina Nalamanga misy ireo mpilomano izay tao anatin'ny fotoana ririnina iarahantsika malala fa tsy manana dobo filomanosana mafana isika izay tena hoe nanao investissement mihitsy ny ray aman-dreny tondrana an'zareo tany amin'ny dobo filomanosana mafana tany amin'ireny centre aquatique tena hoe lafo ireny fidirana aminazy betsaka ny manao concession amin'ny fianarana fa hoe ikotrana be da be zany sacrifice sy ny investissement nataon'ny mpilomano sy ny ray aman-dreny tao anatin'le izy nefa tamin'ny fotoana farany dia hoe tsy mandeha tampoka. Tsy manam-bola ve izany ny mpitondra andefasana ireo mpilalao malagasy iary ny vonay pirenena sa tsy fitiavana tsotra izao aiza ilay ampipo-pirenena misehoseho indray mantsy ny mpitondra ankehitriny fa andray ny lalao nosy amin'ny taona ho avy kanefa ireo atleta malagasy aza tsy vitany mandefa azy any amin'ny CGSOI Atsinosy Maurice. Hatreto tsy misy fanomanana i jeu de style io ny ministera ny fanatanjahantena. Hatretrany koa zany ny mahakasika ny JOI na jeu de style zany dia mbola tsy nisy ny regroupement volana aloha volana vitsivitsy alohan'ny lalaotsika zao araka ny fantatra atao eto Madagasikara izy io. Mbola tsy fantatra ihany koa ny dobo filomanosana ilomanosantsika na eto Antananarivo ihany zany na any amin'ny toerana mafana fa hatreto aloha zany infrastructure antsika mbola tsy mazava tsara hoe aiza no atao dia raha malala fa raha manodidina ny volana Jolay sy volana Aogositra ny jeu de style dia ao anatin'ny mangatsika tanteraka izany. Raha amin'izao aloha izao epahany izao aloha raha amin'ny andro amin'ny volana Aogositra sy volana Jolay dia tena ho sarotra zavatra izay. Raha tsy ahifina tamin'ny 7 sy 4 arivo ny nafana farany tamin'ny jeu de style teto Madagasikara tamin'izay nafana farany dobo filomanosana antsika tamin'ny 7 sy 4 arivo dia tao aorianan'izay dia handika-pe tanteraka moa zany ny entraînement an'ny mpilomanana Nalamanga satria tsy misy dobo filomanosana. Niezaka nitady fanampanazavana tao amin'ny ministera ny fanatanjahantena izahay ka laza ny tale kabinetra ministera fa tsy afaka manome valiteny sy fanazavana aloha izy ireo ho an'ny androany. Ny tokony ny mpianatra tetsy amin'ny ONS Ampefilony atoandro teo fitakina fandraisana ho mpiasam-panjakana no antony tapaka nandritra ny ora maro ny lalana teny antoerana vokatry ny fandorana kodiarana ataon'izy ireo tonga teny antoerana ny mpitandro filaminana ka nisy ireo mpianatra voasambotra. Germaine Menjanary sy Mateo Princy no mitatitra izay. Mpianatra roa no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Olon-tsotra iray no naratra teo amin'ny lohany vokatry ny torabato nataon'ireo mpianatra nandritry ny fihetsiketsehana. Ny taona 2024 no efa nisy ny dekret mahakasika izay fandraisana ho mpiasam-panjakana ho azy ireo izay. Saingy hatramin'izao tsy mbola misy ny fampiarana izany araka ny lalàna. 4,700 tamin'ireo 500 mahery nandefa antotan-taratasy ihany no raisiny ho mpiasam-panjakana raha ny fanazavana ka izany no antony ity hetsika androany ity. Zany arira foana zay na zay 45 jours depuis janvier zany tokony vitany mars 2021 zao tsika fa 2022 tsika zao mbola tsy vita foana hatramin'izao dia mitaka zay dia jeo ny vokany zany laha atao jorombala foana mpianatra ENS nefa ndraindraina fa hoe navita fifanana tsika mitady lekali tao fanabeazana nefa tsy zay koa zavatra miseho. Ny côté décret dia priorisation ny école normale sy ny EN7 de go ary ny école normale rehetra ery Madagasikara fandraisana mpiasam-panjakana mpianatra zay voakan'ny ENS na personnel enseignant izy na personnel administratif ale izy dia misy ato amin'ny izy daholo dia mitaka zahay handraisana mpiasam-panjakana satria zay ny voadiny dia andeha mpianatra zahay tsy sambatra tsy mampianatra nefa zahay mbo atao anjorombala tsy mety aminay izy zany. Misy recrutement fa amin'olona hafa daholo satria ny tena tiana dia fa olona maharitra hoandry mba tsy sin'le olona zao foana isataona zany. Tamin'ny herintaona zao depuis 2016 tsy nisy recruté tamin'ny 2021 vao nisy dia 1600 ihany nefa mihoatra an'izay mpianatra dia tamin'ity indray nefa 686 ihany no quelque eo zany no voaraiky tamin'ity nefa fitambarana nefa dossier zay vonana nefa dossier tamin'ity dia 1555 nefa 700 lasaka kely eo ihany voaray tamin'ity dia nefa teo nisy recrutement spécial 1115 atao iny nefa olona fandary vola mpanjakana tsy raisina nefa avy eo mbo mitady olona miaraka amin'ny faritra zahay efa ndefa topy any faritra kosa dia miara-metsika zahay ENS de go ENS Fitanarivo Fianaratsoa Toliara miaraka daholo zahay. Tsikatra ho iantrany ireto mpianatra ireto fa atao antsirambana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara.
ny formation zao raha toka hoe resaka kimil manaraka formation izy avy eo mandray poste avy hatrany nefa ny magaga vao mahakasika ny fampianarana be dia be mihitsy no mivoaka ny ENS zany hoe tena maro mivoaka ny ENS nefa magaga tsy araky n'iny mivoaka iny no mandray poste avy eo azonareo izay zany le olona tahaka ny hoe vao mahakasika ny fampianarana dia atao tsy rambony sa hoe zay misy ve le hoe zava-mitranga eto amin'ny firenena hoe sy mbaina ve ny fampianarana sanatrian'izany atao vao mahakasika ny fampianarana dia tsy misy raha ina azy raha izay fa roa manarakarak'izay a magaganay izahay tompoko a tsy tahaka ny zanakareo eo amin'ny fitondrana hoe matakatra ny anan-dafy mianatra an-dafy ny zanakareo dia tsy misy raha inareo zaza malagasy sanatrian'izany niezaka ny fampiresaka tamin'ireo mpianatra ny mpitandro filaminana saingy nilaza ireto mpianatra ireto fa ny ministera no ilaina fa tsy ny mpitandro ny filaminana to azy ireo raikitra ny torabato no navy eo nataon'ireo mpianatra niezaka ny fehinietsika ny mpitandro ny filaminana ka nampidilina tao amin'ny faritry ny sekoly ireo mpianatra izay nanao ny fitokonana taorian'izay maresaka iraisam-pirenena miverina mahazovana indray ny Covid ao Frantsa ary arahina aretina hafa mitovy fitranga aminy amin'izao fotoana izao. Mifanipaka ny faneho-kevitry ny olom-pirenena sy ny mpitondra manoloana ny fepetra tokony ho raisina any an-toerana misy amin'ireo toeram-pitsaboana ihany koa no efa manana fahasahiranana amin'ny fandraisana ireo marary. Fanadihadina eo amin'ny sariny Euronews. Misavorivory ny sain'ny Frantsay no ny fianaky ny aretina telo samihafa kanefa mitovy tranga ao ny bronchiolite, ny gripa mahery ary ny Covid izay miverina mianaka indray. Resabe voiziny rehetra ny hoe iverina indray ve ny fitondrana arovava sy orona ho an'ny olona rehetra. Hatramin'izao tsy mbola nitondra avaly ny gouvernemanta sy ny ministry ny fahasalamana Frantsay François Braun. Mandritra ny fitsidihan'ny hôpitaly iray tao an-toerana no nilazany fa ny fanajana ny fepetra sakana sy ny fietsika manakana ny fiparitahan'ireo aretina ireo dia zava-dehibe indrindra ho an'ireo olona marefo. Ny fanaovana vaksiny sy ny fanaovana arovava dia mila atao vaindohan-draharaha. Adresana ary andraikitry ny tsiraray ny ady atao amin'ireo aretina amparitaka ireo. Ny toeram-pitsamboana sy ny hôpitaly rahateo efa mandray ny andraikitra tandrifiny rehetra ho ihany nambarany. Sarotra ny verenana amin'ny fepetra atao ny tsy fanaovana arovava sy orina hoy ny Frantsay sasany. Mila mametraka paikady matotra sy afaka tena andresena ny Covid na fitondrana hoy ny faneho-kevitra. Ankilany tsy mitsamitolo ireo olona tonga manantona toeram-pitsaboana. Manomboka efa tsy maraka ny fandraisana an-tanana ho an'ny toeram-pitsaboana hafa ka nairan'izy ireo ny fitondram-panjakana ao an-toerana anamafy ny tsy maintsy anaovan'ny rehetra indray arovava sy orina anenana ny fiparitahana aina irongatra be anaty fotoana fohy. Warainao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny fandarana ahoana marina sy ny Global News atolotry ny MBS anao an'io alina kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Chat 3 millions atatondra ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny rampitso indray tomboky lasy sy tomboky vavy veloma tompoko.